Vehivavy teratany vahiny iray no voatery tsabo tena taty Madagasikara noho ny aretina vokatry ny mosavy anjady taminy. Ny vontony fony ary maty ireo retsika tamin'ny vatany raha ny fanambarany sy ny vokatry ny fitarafana natao teny amin'ny hopitaly nandalovany. Sitrana taona maro ny aretina ka ny faraherin'ny dia nanantona mpitsabo nentim-paharazana teto amin'ny nosy. Nikarakara azy avy hatrany Madame Maria Tsaronenana ka herinandro monja dia niverina tamin'ny laony ny fahasalamany raha ny nambaran'ity farany. Ny fanapanarim-bitana sy mpanasitrana ao aminy ary ireo tambavy natoraly misy eto amintsika no nentina nanasitrana anazy, hoy Madame Maria. Ohatrany le fomba fisehoana izy tonga teto satria ohatra ny sepotra be izy dia ny professeur mihitsy no mikarakara anazy tsy afaka mietsika le madama ohatrany misy mibotsina daholo ny tongotry le ramatoa le folo mihitsy misy problème ka na mibata zavatra izy na mandeha lavidavitra izy na mitrotroro zavatra izy tsy zakan'io madama ito koza ny heriny zany tonga dia efa tena tsy misy rehefa tonga taminah teto moa izy tonga dia niraisiko satria tonga aloha voalohany dia nampandroko izy analako le sakatsakana mety ahitako ny zavatra tokony hanaovako anazy dia rehefa avy eo madama ohatra somary ohatrany ny olo misy zavatra kely kitihako zay tany amin'ny ramatoa rehefa avy eo le madama misy fanafody resaka tambavy ravinkazo zay ny omeko anazy traitement nomeko anazy anatin'ny herinandro dia mivirina amin'ny kilasy ny vatany rehefa nampetraka aminazy zany metiko tanteraka mikarakara satria samy manana ny sokajiny amin'ny fomba problème ny olona satria nanao le fanariana-bita na nanao hoe zavatra maro zany hafa natao hoe misitona fotsiny an'le fanafody efa nahito aminah daholo zany hafa ny atao manarina tanteraka ny androlola fa nahito aminah eto zany hafa ny atao hoe mpanasitrana fa nahito aminah eto samy manana ny akolafiny ireo fanahy miara-mipetraka aminah ireo zany atao fanahy miara-miasa aminah hoentiko tanteraka novako miasa sy anasoavako tanteraka ny mpiarabilina aminaha ireo fanahy ireo zany no nanadio tanteraka ny zavatra ile madama moa ireo fanahy ireo ihany koa nanao ny fanasitranana ray manontolo satria arakaraky ny tsindrimandro sy zavatra miteny amiko miteny hoe izao no tokony hatao Madame Maria izao no tokony hatao maka ohatr'izao anao ataovan'izao i ramatoa io fa zahay miaraka aminao hanampy anao amin'le fomba fanasitranana an'le izy ianao za zany amin'le asa natao saly amin'io sy mitena fotsiny fa reo no manatanteraka ny asa ray manontolo eto Madame Maria zany tsy dia olona sarotra fanaovan-javatra satria araky ny fomba firesaka fanasoavana natao kanefa na izany tsy misy ihany hasin-janahary fanaingatongony-janahary eo ihany koa ny hasim-bava zay tokony hoe mipetraka sy anaovana ny asa fa raha hoe Madame Maria resaka hoe asa zany mbola tsy lafo zavatra ary koa tsy manasarotra zavatra atao satria adidy no ataoko adidy amin'ny mpiarabelona aminaha adidy amin'ny vahoaka zay mitady fanampiana ary koa amin'ny Madame Maria vonona mandrakariva manatanteraka asa